Valindray mahitatsika tsiraray avy izay tonga eto amin'ity toerana ity manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia minao fa hiasany amponao indray ny tompo androany tsy izany hiasany amponao ianary tsy hitako izay hanaovana azy fa ny tompony hiasany amponao dia ny tompony andamina dia ny tompony resaka dia ny tompony anamboatra sy karakara an'izay mombanao rehetra androany afahanao mandroso indray ao amena. Matsaro ny tenin'ny Paoly aho hoe tsy resaka zava-baovao fa tsy zavatra vaovao zany ozy izy fa raha misy atao hoe vaovao dia efa ny eo ihany dia androany isika hiresaka an'izay taritan'ny tompo atsika indray. Efesianina 5. Efesianina 5 dia andeha hovakitsika manomboka ny andeny 5 ka hatramin'ny 10. Andao atao ka hatramin'ny 2. Efesianina 5 andiny 5 ka hatramin'ny 2. Aketsika aminaran'i Jesosy tompo. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo. Dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Ka nanolora ny tenany amonjy azy. Mba ahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Mba ho raisiny ho an'ny tenany amin'izay zany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na zay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy dia tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Dia tiany vadiny dia tiany tenany fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofony fa mamelona sy mitaiza azy. Dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izy zany fa milaza dia amin'ny Kristy sy ny fiangonana aho. Amen. Io teny io no inoko indray androany fa amangin'ny tompo atsika anadiovany atsika satria izay le filazany teo hoe amin'ny rano fanasana ny amin'ny teny. Ny dikan'izay ny teny dia maninona? Rano fanasana. Ny teny tsy zavatra mahafinaritra henona fa ny teny dia rano fanasana. Isaky ny mandre teny zany ianao dia tokony misy voasasany anatinao any. Amen. Zay natao hoe tenin'Andriamanitra misy zavatra voatio any anatinao any. Raha misy maratra any anatinao dia misy voasasany dia sitrana. Raha misy maloto any anatin'ny fisainanao dia misy voadio any dia afaka izany. Dia tanteraka amin'ny fanambarany apôstôly Paoly hoe virjina masina tsy misy petipetina na fiketronana na zay tahaka izany fa mba ho marina sady tsy misy tsiny izy. Natao hoe tsy misy tsiny dia sans défaut. Tsy misy tsiny, tsisy défaut na ny kely ary. Dia ity fanambarana izay omen'ny tompo atsika ity izay hoe atao hoe tsy vaovao fa zavatra fanasiana atsindrom-peo misy kokoa satria isika olombelona eny am-pandehanana eny misy zavatra me efa voaray taloha dia votsitra dia voaray dia votsitra dia tsy maintsy ohatr'izay ihany koa fomba fitondran'ny tompo atsika. Amen. Zay mampatonga antsika ka zay tsika olombelona ka betika miakatra ohatra ho fidoboko fotsika kidodo dia ohatr'izay ihany koa fomba fitondran'Andriamanitra an'ilay olombelona. Zao ary aloha voalohany indrindra ity Efesianina 5 ity dia efa nisy fotoana fampizara hoe misy zava-miafina anankitelo ao anatin'ny filazan'ny tsara ao anatin'ny fanekena vaovao. Zava-miafina voalohany dia Kristy ao anatinareo. Na moa ilay toelay izy Kristy ao anatinareo fanantenana voninahitra. Kolosianina 2:1 andininy fa 20 ngamba misy an'izay.
Ny zava-miafina faharoa dia ianareo ao amin'ny Kristy. Ary ny zava-miafina fahatelo dia ity ambarany ity Efesiana 5:5-7 zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana aho. Ny zavatra mila fantatritsika raha lasina bavy ao anatina tontolo fanompoana dia io Kristy sy ny fiangonana io no zava-dehibe indrindra ao anatin'ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra. Ny testamenta taloha ray manontolo manomboka Genesis mandra-pahatonga eo amin'ny tsy ny testamenta taloha fa mbola manitsaka aty amin'ny testamenta vaovao izy. Mandra-pahatonga aty amin'ny Jona mpanao batisa ny tiako lazaina fa tsy Jona apôstôly dia miresaka daholo mikasika an' Jesosy. Tsisy resaka fiangonana izany any, tsisy tsiambaratelo fiangonana any, tsisy relation any, alokaloka sikotsikirina zay vao mahita an'izany any hoe tena eo mihitsy zay vao fampitedavana be. Inona ary mety azo ifampifandraisana an'izany amin'ny fiainana ao fiangonana. Fa ny testamenta taloha rehetrarehetra dia mitodika ary manondro an' Jesosy Kristy daholo zay hitanao. Ny mpaminany rehetra dia miresaka an' Jesosy daholo. Hatramin'ny manomboka amin'ny tantaran'ny Abela manondro an' Jesosy. Hatramin'ny ry Mosesy mpaminany manondro an' Jesosy. Ry Jakoba manondro an' Jesosy. Rehefa nanomboka naminany Jakoba fa ianao ry Joda, leona mamitsaka tsara ianao. Ny te-hipanapahana tsy hiala eo amin'ny tanan' Joda. Lazan' Jesosy Kristy izy zay hoe fanjakana mandrak'izay ny fanjakan'i Kristy ka ny te-hipanapahana tsy miala eo an-tanan' Joda. Fa miditra atao amin'ny testamenta vaovao amin'izay. Manomboka miresaka Jesosy. Dia ny zavatra izay ampitodihan' Jesosy, ny mpianany sy ny olona rehetrarehetra sy ny fanambarana rehetrarehetra. Eo amin'ilay Jesosy aloha mbola somary teteza mita. Mbola mampianampianatra eny fotsiny ihany izy aloha. Fa rehefa tonga ny fanahy izay ampianatra anareo ny zavatra rehetra ozy izy ampatsiahy anareo ny zavatra rehetra izay teneniko, tena petrany teo ambavany apôstôly Paoly amin'izay ny fanambarana mikasika ny eglizin'Andriamanitra, mikasika ny fiangonan'Andriamanitra. Dia jerenao tsara le fanambarana rehetrarehetra izay no vakitsika teo manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 2:30 dia ireo no fehiny. Na tsy hamaky ninina intsony ary ianao ao anatin'io epistile rehetrarehetra io, tena sako mihitsy milaza zany, epistile rehetrarehetra io dia voafehy ao anatin'ireo andininy vitsivitsy ireo ny fanambarana rehetra. Ozy izy zao milaza, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tenany hamonjy azy. Tonga dia voalaza daholo ny filazantsara ray manontolo. Efa ny filazantsara dia mitodika ao anatin'izany. Rehefa mitenjo ilay izy hoe ary amin'izany lehilahy dia andao ny ray sisireniny ka iray amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roroa. Dia jereo tsara le procédé an'Andriamanitra izay naseho any tamin'ny alalan'i Jesosy. Fa nanao inona Jesosy? Nandao ny rainy izy dia nidina teto ambonin'ny tany. Dia nampiraisiny ny omby teo ambonin'ny hazo fijaliana izy, ahafahany mampiray an'ilay nofo roroa. Dia tsy inona fa nofony Jesosy izay zanak'Andriamanitra amin'ny isika izay tsy zanaka. Amin'izany lehilahy dia hitambatra amin'ny vadiny dia ho nofo ray ihany izy roroa. Aiza le izy eo ambonin'ny hazo fijaliana. Teo no nampiraisina isika. Raha miteny ny apôstôly Paoly vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana dia tsy Paoly ray manontolo no lazainy eo. Ilay izy manokana mihitsy zany dia hoe miompy tsirairay avy fa lay tenany Kristy dia tsy inona fa ny eglizy. Ny niaraka nomboana tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia ny fiangonany. Io lay vehivavy, io lay nampiraisiny. Manomboka eo ny fofombadiny amin'izay izy. Manomboka eo no miainga ny tantaran'izy sy ny fiangonana. Mandra-pahatonga an'izany any an-danitra ao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Eo ny fataterahana farany. Ny atao hoe fataterahana dia perfection. Fatongavana amin'ny perfection. Fa ny fanombohan'ilay tantara dia teo amin'ny hazo fijaliana. Teo izy ilay fanambarana atao amin'ny Efesiana 5:5 nilazaina teo. Nareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tenany
amonjy azy. Nasiko tsindrim-peo daholo le azy rehetrarehetra. Da mitsika namaky azy teo. Ny antony dia tsotra be raha lasiana bavy. Hoy izay atao hoe io verset vitsivitsy io dia malaza ny zava-misy rehetra sy ny zavatra atao rehetrarehetra. So fampianarana rehetra ao anatin'io filazantsara ray manontolo io. Firy pejy izy io 200 mahery. Fa voalaza ao daholo ny zavatra rehetra voafehy ao anatin'ireo andininy vitsivitsy ireo. Rehefa miteny ilay tenin'Andriamanitra teo dia izao hoe nanolorany tenany amonjy azy. Nanolorany tenany amonjy an'iza? Ny fiangonana. Fa tsy amonjy ahy. Tsy amonjy ahy. Fa amonjy ny fiangonana. Izay ilay fanambarana eto. Tiavany vadinareo tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana. Kristy sy ny fiangonana. Kristy lay lehilahy sy ny fiangonana lay vehivavy. Zay tiany loatra ka nanolorany ainy ho avitra hisolo azy. Ity afatra izay hitondranana ho ity androany dia araka ny fanambarana voalohany teo dia izao. Nanolorany tenany ho fanadiovana azy dia anadio atsika amin'izay mety ho fiheveran-diso. Sy tsy fahazoantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambaran'Andriamanitra. Ka ampodidiantsika ny zavatra rehetra ao amintsika. Izay ilay natiora-n'olombelona. Ary ny olombelona tsy liana zavatra izay tsy mitodika ao aminy. Izay tsy mitodika ao aminy dia tsy mahaliana azy. Fa izay mitodika any aminy dia mahaliana azy. Izay mampatonga rehefa toriana ny zavatra, anao an'izao aminao ny tompo, anao an'izao anao ny tompo, dia liana ny olombelona. Satria ianao no vetivetesina. Jesosy atao en arrière-plan, tononona ihany le Jesosy, fa ao ambadika le izy, ao ambadika. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ilay fanambarana sy ilay zavatra izay torian'ny olona dia ianao. Eto kosa ilay teny dia manambara fa tsy ilay ianao individuel intsony ny zavatra izay ambara eto, fa ianao ao anatin'ny fiangonana. Hoy izy ilay teny eo amin'ny andininy fa 30 hoe fa momba ny tenany isika nous sommes membres de son corps. Ianao zany tsy zava-dehibe intsony rehefa tafiditra ao anatin'le clan ianao. Io tahaka ny fianakaviana ihany, tahaka ny tontolo anankiray, gropy anankiray amin'izay. Rehefa mbola mandeha tsirairay ny olona dia hita manokana izy, fa rehefa mitondra an'ilay gropy, rehefa tafiditra ao anatin'ilay gropy izy, dia ilay gropy amin'izay ny fantatra, dia ilay gropy ny mazava tsara sy hitan'ny olona. Ka na dia responsable ary ao anatin'ilay izy. Za zao ohatra zany zao tsika ary zao miaraka zany tsika, hitan'ny olona miaraka foana tsika, hitan'ny olona miaraka foana tsika. Dia rehefa hitan'ny olona tsika dia ozy izy ilay olona hoe reny le ao amin'le anina ohatran'izao, amin'ny USFM reny. Zany hoe le identité le groupe no mifindra ao aminao. Fa tsy hainao intsony ny zava-dehibe. Tsy ny anaranao manokana intsony ny fantatra manokana hoe ianina. Mampatsiaro ahako ny anarana izay eto afovoantany le tsy dia manao loatra an'izay. Eny manao ihany fa sasatsasany. Fa ny any anivotany sy ny any ambanivohitra manao an'le izy be dehibe. Rehefa mbola le tsy manambady ny tovovavy anankiray na ny lehilahy anankiray dia atsoina amin'ny anarana izy. Fa rehefa manambady aman-janaka izy dia lasa izy. Io dadany anina, io mamany anina, io anina anina, io zahoany anina. Fotsitra very le identité. Tsy le olona intsony ny zava-dehibe, fa efa mitodika amin'izay le sary, ary ny sary ao anatin'ny fisainan'ny olona dia ianina. Ary manana relation amin'ny ianina ianao, ianina ka ianina fantatra fa tsy dia malahelo avy eo ny ankizy efa manina. Ilay zanakay anankiray tamin'izy mbola kely, mamanina ao aminy, mamanatsony ilay mamaniary eny. Fa tsisy miantso mihitsy hoe mamankanto. Dia malahelo izy, tamin'izy mbola kely, so izy tsy manao an'izany intsony. Satria lasa miova le identité, lasa tsy hainy hoe tsy identifie aty amiko le reniko, fa identifieny amin'le anankiray foana. Fa rehefa ao amin'ny Kristy isika dia tsy hainao intsony ny zava-dehibe. Ary tsy eken'ny sofin'olombelona izany.
fa sofin'ny olona miara-voaomba amin'ny Kristy manaky an'izany tsy izao Jesosy. Ny olona nge manaky an'izany rehefa tenenao izy tsy hainao zava-dehibe tsy iza tompo fa ho anaty eo marary ihany rehefa tena zay tokoa le izy. Rehefa tena takomana tokoa le izy dia marary ihany. Eto zany ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra dia manambara le 5:20 aloha ny fiangonana. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tenany amonjy azy. Kristy nanolotra ny tenany amonjy ny fiangonana. Kristy tsy nanolotra ny tenany amonjy zao tontolo zao. Rehefa miteny izy ny Jaona 3:16 hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao dia tsy zao tontolo zao ho any amin'ny fahaverezana ny tenenany an'izany. Fa izao tontolo zao lay hovonjena satria izao tontolo zao koa lay hovonjena. Feno manerana an'izao tontolo zao. Dia toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy io zavatra tondroany lay verse anankiray io zany. Dia lay izao tontolo zao zay hino azy zay io lazainy io. Lay olona tsy fantatra rehetrarehetra, lay olona tsy fantapoko tsy fantapirenena izay ampo ao. Izy ireo tsy fantapoko tsy fantapirenena ireo, ny eglizy ireo. So fanambaran'izao dia anongotana antsika, anongotana ny masontsika, anongotana ny fotsika amin'ny fiheveran-tena ho zavatra ity izao ity. Fa ny zanak'Andriamanitra tsy maty ho amanokana. Fa inona ny vokatra azo atao ho amiko manokana raha ho fato a Jesosy ho atao inona ty zarery ity? Tsia nafatesan'i Kristy dia ho an'ny egliziny. Dia ozy izy amin'izay mitoy rehefa vita le tantara dia zao tsy vita ny maty fotsiny izy ho an'ny eglizy amonjena azy fa zao amasina azy amin'izay anadiovany azy amin'ny rano fanasana ny amin'ny teny, ny tenin'Andriamanitra, ny fanambarana, ny fanamasina, ny kadô rehetrarehetra izay nomena ny hery, ny mirakla sy ny sisa rehetra dia ho an'ny eglizy daholo. Zany ny fitiavan'Andriamanitra, zany ny fitiavan'ny zanak'Andriamanitra ny vadiny sy ny fofombadiny. Dia zasenao misitraka fotsiny an'ilay izy ao anatin'ilay tenan'i Kristy. Zany misy sakafo tonga indray miara misitraka ao tsika. Zany misy rano fanadiovana ny amin'ny teny tonga miara misitraka ao tsika. Fa zao tontolo zao tsy misitraka an'izany satria tsy tiany zany ary tsy mety amin'ny raha teo. Fa isika miara misitraka an'izany rehefa miteny zany Andriamanitra, endreny fitiavan'Andriamanitra, endreny fitiavan'Andriamanitra fiangonany. Ary endreny fitiavany fampidirany ao anatin'izany fiangonana zany miara misitraka an'izany zavatra zany. Tsy izao no inona. Fa raha vao mitodika aty amiko ny resaka dia jereo amin'izay sy samindao amin'izay sy ampitao amin'izay. Fa nomboka hita fiangarana eo amin'Andriamanitra ianao. Raha vao tsiponina tsiraray avy ny fiainantsika. Azonao ve zany? Rehefa tsiponina tsiraray avy ny fiainantsika dia ho hitantsika fa miangatra Andriamanitra. Ohatratsotra zany hoe raha tsiponina tsiraray avy momba ny tenantsika ity dia ho hitantsika fa misy fiangarana ao anatin'ny tova ao. Satria manino ny sasany mahazo calcium any amin'ny taolana zany le calcium, ny sasany tsy mba mahazo. Dia mety hialona ny any amin'ny tova izay tsy fantatro any amin'ny tsinay hoe zay rangatsy mba mihinana calcium, andalovany foana izay. Dia sasany alina hoe ny anay le maloto ihany ny tonga aty aminay le fakofako rehetrarehetra reny. Ny anareo milamina be ihany. Ny anareo mahazo fofonaina any. Ny anareo zavatra hafa mihitsy. Ny anay ohatran'izao, ny anay ohatran'izao. Zahay tsy mba mahazo voninahitra mihitsy ozy ny lamosina, tsy mbola nisy olona ny dera ny lamosina sasany zany tsara zany lamosina ao zany. Mafatifaty tsonika ohatran'ny dibera mahita ny lamosina. Tsisy manao azay. Fa ny maso no mety mahazo ohatran'izany, mahazo dokadoka ohatran'izany le molotra. Ny lela manandrana zavatra dia tsara be foana ny andraman'ny lela. Ny lela ny retsim-pandrenesana voalohany dia mihinana an'le go rehetrarehetra. Tonga ny vavony efa potipotikanina daholo ny tonga any. Fa tsy kivy mihitsy ny vavony eny anay dia tony foana. Tsy fantatra tsonjo tony hoe inona tony sa inona fa dia izay tonga aloha dia raisina katory ary atao. Misy fiangarana raha vao raisina tsiraray avy le zavatra azonao le izy. Fa rehefa miaraka miditra, rehefa miditra le izy dia samy mandray ny anjara ny tsiraray avy dia eno ny fahasoavana azo ny tena ray manontolo.
dia miara-mifaly amin'ny fahasoavana zay azony tena ray manontolo. Mihinana crevette ianao an'izay tian'izany, zay lopakafian'izany fa tsy fantatro ianao. Dia rehefa mihinana an'izany ianao tena ny vava mihinana fa ny any amin'ny atidohany ny makatsiro no aizy zany atsarany. Ny any anaty vavony any tonga dia falifaly zany haika izy. Tanao ohatra lola mihinana fanafody, vo eto am-bava le izy dia efa hozy sitrana. Ilay vavony nefa mbola tsy nanao opération akory. Fa ny any amin'ny atidoha efa mifaly ary miara-mifaly amin'ny lela ny amin'ny zavatra zay hoaniny. Zay ny atao ao amin'ny Kristy, ary zay ny fiangonan'i Kristy. Raha raisina tsiraray avy ny fiainantsika ireo ka hosandaintsika ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, dia ho hitantsika fa miangatra Andriamanitra. Satria maninona? Ao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra, ao amin'ilay samy zanak'Andriamanitra. Misy tsy miala fahasahiranana mihitsy mandritra firy-taona. Misy migalabona amin'ny arena. Misy manana 100 milliards. So verinao fa tsisy zanak'Andriamanitra manana an'izany. Misy manana an'izany. Saintsika mety tsy mahafantatra an'izany fa misy manana an'izany. Fa misy nefa tsy ampy foana. Misy manko foana. Natao amin'ny eglizy ary dia efa nisy an'izany zavatra any. Misy olona mahantra eo anivon'ny eglizy. Misy olona tsy manana eo anivon'ny eglizy izay tsy voavahan'ny tsiambaratelo hofananakarena. Reny tsiambaratelo hofananakarena reny dia raha dikatsika fomba fitenitsika sy ny resantsika teo dia zao omena tsiambaratelo ny tsinay raha te hinana fromage zao ny tsiambaratelo. Ninina tsiambaratelo omena ny tsinay dia potikanina foana ny lasany. Dia ho diso fanantenana ny tsinay ary ho reraka izy eo mpiandrasana amin'ny mirakla izay tsy mety tonga. Hoe aiza ihany ary ty fromage nampanantenaina fa potikanina foana ny tonga ty mandrakity ny androany. Fa fotoany tsinay manaiky ny toerana izay misy azy ary mahafantatra ary mihetra eo ambanin'ilay tenany Kristy azy sy ny ampiasany Kristy azy dia misy fifaliana ny anatiny any na dia potikanina rany tonga any amin'ny any. Sasenao dia momba ny tenany Kristy. Mba tsy hampatonga ny fisainantsika hivily sy hivalana sy eritreritra mihoatra noho izay tokony ho heverintsika dia mila fantatritsika zany. Ary mila esorintsika eo amin'ny tenantsika ny importance fa tsy isika ny important. Fa rehefa manambara ny tenin'Andriamanitra hoe zao ny planiko, dia planina ho an'ny eglizy io. Le zavatra zay ambarany teo sy ny zavatra zay resahany teo, zao ny planin'Andriamanitra dia mba hamasina sy hanadiovany azy amin'ny rano fanasanany amin'ny tena. Dia ilay tena ray manontolo mihitsy ny planiny, fa tsy za manokana. Tsy zaho intsony ny zava-dehibe. Azonao le izy efa lasa dadan'ny anina zao, dadan'ny ankizy aho zao, fa tsy za manokana intsony. Raha misy rahalahy ka mbola ny tenany manokana foana ny zava-dehibe aminy, le fiainany taloha foana ny mbola iainany. Taloha izy ohatra isam-bolana abonné amin'ny zavatra anankiray dia tsy maintsy mividiny, tsy maintsy mahazo zao, tsy maintsy mahazo zao. Rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano izy dia tsy zay intsony ny fiainany, tsy izy intsony no zava-dehibe aminy, fa lasa ny ankonany sy ny tokantrano ny tokony ho zava-dehibe aminy. Ary mitady izay asoa sy afaly ny tokantranony izy. Zany nge mampisy fijangajangana raha lasa anabavy, satria mbola mitady an'le zaha. Zany mampisy fikorotanana mandrakariva, satria mbola zaha ihany ny zava-dehibe. Ary zany ny karazana filazantsara tsy izy izay toriana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Filazantsara ny moi. Eto am-bavaka ao paster, fa zaho dia ohatra n'izao. Zao no manjo ahy, zao no manjo ahy, izao. Fa fotoana ny olona manomboka mibanjina amin'izay any Kristy sy ny planin'Andriamanitra. I Jesosy tonga dia le filazantsara io zany tonga dia bloky anankiray manambara zavatra mitovy daholo. Fa io Jesosy io tonga teto amin'izao tontolo zao. Tonga teto amin'izao tontolo zao izy. Dia hozy izy fanambarana hoe tsy nitady izay ho azy izy, tsy nitady fiderana ho azy izy, tsy nitady fanomezam-boninahitra ho azy izy, fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho tompoina, fa tonga mba hanompo ary hanolotra ny ainy ho avotra isolo andrala sitraka. Zay hoe voambara. Fa ahoana voambara? Solony maro. Tsy solo olona ray, tsy solo olona folo, tsy solo olona spesial, fa isolony maro. Iza le maro? Ny fiangonany.
hikarakara n'ilay fiangonany, anadio ilay fiangonany, anasa ilay fiangonany, Andriamanitra saro-piarony amin'ny fiangonany. Fa ozy izy Paoly laza hoe zao izy tahaky lehilahy anankiray izay ny fanaraka tamin'ny lehilahy anankiray hafa dia nanolotra anareo virjina madio ho an'ny Kristy. Fa saro-piaro araka an'Andriamanitra fahasarotam-piaroko ny aminareo izy. Fa za dia tahaky ny lehilahy anankiray nanao promesse tamina lehilahy anankiray. Azonao le sarisary taloha zany dia zao vady atolotra zay sary taloha. Dia fandeha lera raha tsy fantatro na le izy samy olon-dehibe moa zany no miresaka na le tovolahy le rainy. Fa rehefa misy mahafinaritra dia any amin'ny dadany ianao manatona dia miresaka ohatra mba metimety amiko ahy, mba réservé ho anahy. Zay za fandehany, mba réservé ho anahy. Dia ozy izy lay rainy, eny ary fa réservé ko anao. Ina dika zay réservé ko anao zay ho saro-piarony amin'io, ho réservé ko anao io. Dia ozy izy Paoly fahasarotam-piaro araka an'Andriamanitra amin'izay fahasarotam-piaroko aminareo. Fa efa ny fanarahako ianareo ho atolotro virjina madio ho an'ny Kristy. Zay ny plan Kristy, zay ny fihevitry Kristy. Ny plan Kristy dia ny plan Kristy dia ny anolotra ihany koa sy présenter an'ilay vadiny madio eo anatrehan'ny rainy. Dia ozy izy Paoly za koa hiara hiasa aminao Kristy atateraka an'izany planina tsara be anao zany. Ny plan Kristy tsy anolotra akibe tongotra voety tsara ho an'ny rainy, na anolotra volo voety voabango tsara ho an'ny rainy, fa ny planiny tonga dia le ray manontolo. Io ny vadiko ray tanteraka, tsy misy tsiny, tsy misy petina, lamina tsara. Dia jerenao ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra rehetra fa misoratra ny fanambarana rehetrarehetra izay milaza. Za miresaka aminareo zay nangalatra aho ka tsy hangalatra intsony, zay samy milaza marina amin'ny namany avy, aza mifandangy ianareo sisisy. Ny fampianarana sy ny fananarana rehetrarehetra ao dia mitodika ho an'ilay fahatsaran'ilay fiangonana daholo. Raha tsorina zany dia zao miresaka amin'izay ary manomboka mipaiko amin'izay le mpitondra an'ilay fiangonana, mila etezana le hotanana. Dia ny hotanana mihetra eo anatrehan'ilay izy, zay ny mahotanana azy, zay ny atao mitondra ny azo fijaliany, manaiky an'izay planina izay, miara-manaiky an'le planin'Andriamanitra ho an'ny fiangonany, tsy planin'Andriamanitra ho ahy manokana izay hitahina sy anasoavana sy ny hoe hiantso ahy izy dia hamaly azy ahy. Tsy zaho intsony ny zava-dehibe, tsy zay asony tsy nainy zava-dehibe, fa zay asony tena ray manontolo, zay mampety ny tena ray manontolo, zay ahafahana miprezante an'le tena ray manontolo, virjina masina tsy misy petipetina na fiketronana na zay tahaka zany, fa ho marina sady tsy misy tsiny izy. Maninona ry Paoly sarotiny sy saro-piaro fatratra ny amin'ny eglizy, ka rehefa misy olona manao tao foana tonga dia excommunié. Ndika zany excommunié zany tsy hoe tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo fa tonga dia voaroaka, miala mihitsy aloha. Vao misy mijangajanga tsisy hoe endana aloha mba ataovy kely hatran'izao. Amin'izao fotoana izao nge rehefa tsy tafahorina intsony ny structure de l'église, fa samy manao zay tiany atao fotsiny mpino, dia samy miteny fotsiny Andriamanitra ny vavahako any, inona nidirako amin'izay fiainan'olona any, ny ary tsy vitako. Fa Paoly tena nibaiko mihitsy hoe raha vao misy mivily aminareo, tapao ny fifandraisana aminy. Koritiana voalohany toko 5, aza miara-mihinan-kanina amin'ny akory. Masika nge zany zavatra zany. Fa inona ny anton'ilay fahasiahana? Ampatonga an'ilay virjina, ampatonga an'ilay vehivavy. Zany ny fahasarotam-piaro. Fa raha vao mandeha individuel le resaka, tsy mandeha intsony zany toe-po zany, fa samy manao zay mety amin'ny fotsiny sy zay mahafinaritra. Ny planin'Andriamanitra tsy mitodika aty amiko. Tsy zao ny zava-dehibe, tsy zao no inona, tsy zao c'est ny besoin keliko mandraka ariva, sy ny valim-bavakako tsy mety azoko mandraka ariva, fa i Kristy sy ny fiangonany. Io fiangonana io zany ny planin'Andriamanitra, ary rehefa nanana planin'Andriamanitra, le planina tena mipetrapetraka mihitsy, ary hatramin'i Jesosy Kristy ary natolotra ho faty ho an'ny planin'Andriamanitra. Jerenao zany zavatra zany, zay mampatonga an' Jesosy ho sakrifisy fanatitra nankasitrahana, satria maninona atateraka ilay planin'Andriamanitra.
atateraka ny fihevitr'Andriamanitra, atateraka ny fisainan'Andriamanitra. Tena tolotra mihitsy Jesosy manaiky ho faty ho an'ny planina. Zay. Tonga daholo manaraka rehetrarehetra, nanaiky ho faty ho an'ny planina sy ny fihevitr'Andriamanitra daholo fa tsy nanao ny tena no zavatra intsony. Zany ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra, ary zany ny fihevitr'Andriamanitra ny amin'ity fiangonana ity. Ry Stefanina nanolotra ny ainy ho faty. Ireo martiora rehetrarehetra, izay ny teneniko anao hoe raha ho jongaintsika tsirairay avy ny tantara rehetrarehetra, dia misy fiangarany amin'Andriamanitra. Efa maninona ny sasany miaina fiainana finaritra, ty amintsika nge tsisy martiora zany tsony. Tsisy martiora tsony. Fa maninona raha salama ny maty martiora dia tsika nefa milamina tsara. Tsika tsisy fanenjehana, tsika tsisy loza, ny fiangonana taloha fanenjehana tsy fanenjehana. Zay tratra tonga dia atsipy ao anatin'ny Colisée, dia asaina enjehana biby masika, atao spectacle. Faly ery ny Romanina mitehaka be mahita le kristianina. Kristianina moa tamin'izany zany tsy tindry zalahy loatra, fa ny kristianina rehefa tsofoka ao amin'ilay Colisée, amin'ilay atao hoe cirque, dia asiana biby masika be dia be, asiana liona, asiana biby lava sy ny sisa. Dia zavatra tian'ny Romanina indrindra sy ny spectacle ho andry zareo dia mahita le olona mitsoaka maty dia enjehan'ny liona. Tsoka le liona tonga dia misy voay be efa miandry avetsy. Faly ery zalahy zany ka tena spectacle. Fa ny kristianina ny olana manenjika ny liona dia ry zareo miandry fotsiny. Sotra ny amin'izay fiainana nomena ao anay teto ambonin'ny tany. Dia hoan'ny biby eo ry zareo, dia maty. Dia sosotra be ny Romanina tsy maka leo be mihitsy, tsy mba misy spectacle mihitsy ny amin'reto kristianina reto. Ny sasany andefasana mpamono tsy mitsoaka, fa mijoro eo dia trobarina sabatra dia miandry izay hafatesany eo fotsiny. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'i Jakoba hoe ny sasany ozy izy vonoina kanefa tsy nanao izay hafahany. Tsy nanao izay hafahany. Ry zalaminy io mahafantatra olona ny ambony, mahafantatra olona izy, izay afaky ny hanafaka azy ao anatin'izany toe-javatra zany mba reso kely rangarana. Le tsika aty vanim-potoanantsika na metrahana vola ary terana mba karakara ny dossier atsika any mba ilamina le dossier, mbola dossier io tsisy ho faty fa mbola le tany tsy azo mbola le fananana kely eto ambonin'ny tany votsitra. Fa raha zany no tsiponina tsiraray avy dia ozy misy tsy fahamarinana amin'Andriamanitra. Fa rehefa azonao le fihevitr'Andriamanitra ho an'ny fiangonany, rehefa tsapany fanahanao ny alehibe izany fiangonana, tsy asarobidiny zany, ary nanolotra ny ainy daholo ny tsirairay avy zay rehetra tonga ka ny revelen'Andriamanitra ny tsy ambaratelo sy fisainany. Taloha aloha ny olona rehetrarehetra dia nanolotra ny ainy daholo atateraka amin'ny famonjena. Jerenao tsara le olona manao puzzle rehetrarehetra. Fa nanolotra ny ainy ry Jeremia, nanolotra ny ainy ry Isaia, nanolotra ny ainy zany tantaran'ny Isaia zany no tsy faina velona, zany ny asan'izany. Ny tantaran'ny Jeremia ny vonondry zalahy ihany koa. Ireo mpaminany rehetrarehetra zay ny tenenan'i Jesosy hoe eto Jerosalema tsy maintsy eto ano maty satria Jerosalema dia mpamono ny mpaminany. Mpaminany rehetra tsy maintsy maty eo Jerosalema daholo. Hatramin'ny Jona mpanao batisa maty eo, maty daholo, maty daholo. Satria tsaraina Jerosalema zay natonga azy rava amin'izay tamin'ny taona 70. Valiny ny ranony mpaminany rehetrarehetra sy nafantaranao ny andro namanginanao. Fa rehefa vita zay zany le tantaran'le olona rehetrarehetra talohan'ny testamenta vaovao. Dia ozy izy Jesosy, ozy izy fanambarany mpanoatra ny Hebreo rehetrarehetra tsisy nahitany teny fikasana fanotazana teny rehetrarehetra teny fotsiny. Tena naiky fa vahiny sy mpivahiny tena nolotra ny tenany tsy ho amin'ny sitrapony fa ho amin'ny fataterahany planin'Andriamanitra. Anjarantsika indray zao, mafoy ny momba antsika, tsy mametraka importance intsony sy mahazava-dehibe intsony, fa izany zava-dehibe Kristy sy ny fiangonany. Zay zava-dehibe. Dia io ny angoniny amin'izay. Ampandalovon'Andriamanitra zavatra tsika diovintsika satria manino tiany adio le fiangonany. Azonao le izy. Fa tsy hoe tiany ho tahina ianao dia diovina alohan'ny tahina. Hitanao, alohan'ny tongava fitahina jereo tsara le tantara, mila sasana aloha. Mila sasana aloha. Tsisy olona mihitsy hanome anao zavatra tsara zany raha vao malotoloto ianao. Fa madio tsara ianao dia mahazo zavatra amin'izay rehefa avy eo. Ianao raha te ho sitrana ianao mila ohatran'izao, mila mibebaka aloha ianao, miala amin'ny fahotanao rehetrarehetra dia mahazo fanasitranana ianao.
anaty fanasitranana dia fanangonana ny eglizy daholo averiko eto le tantara hoe namadika ny rano divay Jesosy naseho ny démonstration voalohany tamin'ny Maria raha vehivavy tsy henonao mihitsy no hibaiko na dia reniko ary ianao namoaka atao anatin'ny kibinao zay ihany ny asanao ary efa fantatro Simeona mihitsy le izy Simeona dia ngabe anankiray ny andro fahatongavan'i Jesosy Kristy dia falere loha Maria tamin'izy teraka ko zazakely ohatry ny rehetrarehetra ihany tomany dia nentina dia 7 andro rehefa feno afitoana dia nentina dia oatepoly hitan'ny Simeona ty le mpamonjy lasa izy ny azakazaka nijery azy ty le zazakely zao nambariny amin'izay amin'ny Maria zao lazaiko anao izy ty zazy ty lehibe fanfonao dia ho tahaka ny tsondrotsondromona tahaka ny antsy kakabe Maria inona ary zany resaka zany lehilahy lehibe mirediredy ty tsondrotsondromona ahoana tahaka ny antsy zanaky ny avy indrindra ve ninjanako dia tediavinao tsondrotsondromona tahaka ny antsy fa tena nahita raharaha mihitsy satria manina jerenao averiko indray le izy hoe i Maria zavatra mangidy indrindra amin'ny ray aman-dreny zany hoe mamotsotra zanaka izany maty zanaka fa Maria nge maty zanaka noho ny amin'ny eglizy azonao ve zany zavatra le Maria no asoavina tahina amin'ny vehivavy rehetra makatsy makaria mety raha latsaka kely ny moral amin'ny Maria dia mety naveriny ohatrany zany mihitsy noho ny maty Jesosy izy tahina vehivavy rehetra hoe tahina vehivavy rehetra makatsy makaria maty zao le izy 3 taona dia efa maty fa maty ny zanaky Maria noho ny amin'ny eglizy azonao ve zany importance n'izany planin'Andriamanitra zany tsy afaka ny anaky an'izany inge tsika raha lasena bavy raha tsy voadion'ny rany Kristy hoe noho ny amin'ny eglizy daholo zany zavatra rehetra zany ireo mpianatra ireo noho ny amin'ny eglizy ny eretan'ireo ny zavatra rehetra rehetra noho ny amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny eretan'ireo ny zavatra rehetra ny eretana ny fanenjena mba hampadio an'io mba hampamasina an'io misy olona ankahalaina noho ny amin'ny eglizy za zao mety be dia be ny olona tsy tia sosotra mihitsy ny vao mahita ny tarehiko indray le pastera mirediredy ova ihany io diran-doza amin'ny fianonan'io eo fa noho ny amin'ny eglizy dia ekeko no ankahalaina satria tsy tia amikotsolo le zavatra azonao ve zany resaka izany noho ny amin'ny eglizy dia mila ekentsika ny fahoriana rehetra izay mety mieljady amintsika noho ny amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia ekentsika amin'ny problema izay mitranga satria namboarana anao zany ary rehefa namboarana anao zany dia hivoatra ny fiangonan'Andriamanitra hivoatra ny fiangonan'Andriamanitra ary hiatsara izy hiamasina izy noho ny amin'ny fahoriana izay niainan'ny apôstôly Paoly dia ozy izy Paoly ray mandeha saika nalahelo ary rehefa nitantaranareo ny fahoriako sy ny zavatra manjoa rehetra ato amin'ity figadrana ity ary saika nalahelo hoe takizay ihany tsy nitantaraiko anareo fa avy eo tsy nanenina indray ozy izy satria maninona lay alahelo izay nizaraiko tondra firetam-pomana ao ahoana potsina mihitsy ny eglizy tonga dia nahazo adrenaline taitra mihitsy ny tany anatin'ny tany lay alahelo izay nitantaraiko taminareo nitondra fifaliana tahaka ny ahoana nitondra fahazotolona tahaka ny ahoana nampipotsina ny eglizy ny zavatra manjoa amin'ny Paoly ny fahoriana izay manjoa ny lay hafa dia tsy manam-bola eo izy tsika hoe miangatra Andriamanitra raha ohatra ka amin'ny fomba fijery individuel fa noho ny amin'ny fahoriana izay nahazo an'iretsy nisy toe-pona makedoniana nivoaka avy tany amin'ny tsy fantatra tany izay olona na dia sahirana ary eritreretra ohatrany hoe olona anankiray manana ankonana manana vary ray kilao zay sisany ambambary tao fa ozy izy makedoniana alaony atsasany alefany Jodia dia lasa ry zareo nanao collecte nanao fanangonana ava izay toe-po zay ava ao anatin'ilay zavatra mitranga amin'ny tsirairay avy izay manasoa ho an'ilay tena ray manontolo dia me madio ny fiangonana dia misy mahita an'izay ihany koa hoay zany toe-pona makedoniana tsara re izy zany tsy nitady izay ho azy izy fa na dia efa tsy manana ry izy mbola manolotra indray teny velatra ary ny atsara dia me madio miamasina me mandroso ny hafa ihany koa mahita an'ilay fisarana sy ilay tsy fandeferana ny amin'ny zava-dratsy izay misy dia miova ny toe-po
zany nge ny antony nafatesany Ananias Safira Ananias Safira nge tsy ratsy be manahoany misy fotoana nandinga tantara mihitsy hoe fa ngamo ratsy be taky ny ahoana ary zany hoe mbana pirina kely ireto avy vola ina moa vidiny tany eny tompoko izy vady sangano ny tanana nareo isika zay efa nateraka indraika hoe nandritra parcours na zanak'Andriamanitra raha dia tsy nandanga tsony mihitsy pastera tsangano ny tanana tsisy sanany ray ary satria efa tratra daholy fanganany a Safira ratsy noho itsika aza mihevitra an'izany mihitsy isika rehefa mijery amin'ny fahotany Simona ilay mpanao ody izay saika hividy ny fanahy masina iny ny tena loza be tsy laitra fa Simona nga maty ary Petera efa niandriandry mihitsy hoe ahita rangandro fidiko mety efa nijerijery ny lanitra mihitsy Petera hoe aiza ary le afo ary tsainy afo ny fanainy fa tsisy ninona nanjoa Simona satria Simona tsy élément de l'église Simona tsy nateraka indray fa Ananias Safira élément de l'église ary sary-piaro loatra Andriamanitra ny amin'ny église io ka tsy noho ny afahotany Ananias Safira manokana hoe nareo tena ratsy be lavitra noho ny hafa rehetrarehetra ka nandaingany avola dia ho aripako ianareo mivady ny dikan'izany fa mba patonga an'ilay fiangonana ho voadio zany ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra zany ihany koa ny antom-pisitsika eto amin'izao tontolo izao micontribue mandray anjara amin'izay fanadiovana ka ny fiainantsika ny atolotritsika ny fiainantsika ny anjediny zao rehetrarehetra zao dia aza gagany amin'izany zavatra rehetra zany ozy isy Paoly ozy isy Petera koa ny lazan'izany aza gagany amin'ny fizahatoetra mamay izay mahazo anareo fa reny mitondra faharetana atao inona le faharetana misy olona mahery koa rehefa mahitanao maharitra amena raha nikajikajinao dia zao hoe niazo mampahery ny olona zao hitako mampahery ny olona raha mahita ho tahina fa tsy mampadio ny fiangonana ny fitahinanao fitahinanao dia bénéfice ho anao fifaliana ho anao tsy mampaninan'Andriamanitra zany fa reny fanampinampiny eny fotsiny ihany fa ny mampaninana an'Andriamanitra mahita ny fiangonana voadio voasasa mahery matanjaka dia tsika ihany koa miara-miasa ao anatin'izany tsy tsika intsony ny zava-dehibe amen ary efa tsy hainao intsony ny zava-dehibe dia Andriamanitra no mitantana anao amin'izay misitrapony amen raha mbola ianao no zava-dehibe sy heverinao foana fa tokony izao tokony azo valisoa tokony azo valipity aiza zao le ohatran'izao aiza zao le ohatra ny asa ianina ohatran'izao zany toe-po rehetrarehetra zany iny dia mitodika ao amin'ny tena daholy fa rehefa mijery ilay fiangonan'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra dia manaiky fa vahiny sy mpivahiny amen vahiny sy mpivahiny tsika mikarakara ilay tenany Kristy amen vavaka tsika ankehitriny tsy fantatro izay nikasihan'ny tompo anao tao anatin'izay afatra lavalava tonontonon'izay fa andao tsika hitsangana dia hivavaka raha misy zavatra manjo anao raha misy valim-bavaka tsy mety azonao raha ianao ilay mpampitany fiainanao amin'ny fiainan'olo-kafa androany mila fantatrao fa tsy isika nohinina ary tsy isika ny zava-dehibe fa Kristy irery any sy ny fiangonana manolora ihany koa ny tenanao tena mba ho ampiasain'Andriamanitra ho ampiasain'Andriamanitra ny fiainanao io tena ho ampiasain'Andriamanitra ihany koa mba hampandrosoany an'izany fiangonana izany anjaratsika ny ray izao ny tany aloha navitan'izany mitondra ny anjarany anjara fanadiovana anjara fikarakarana isika ihany koa mba hitondra ny anjaratsika sotra Jesosy. Raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo.